Achar. Miara Abtompoku. Akorisha. Akori Ranandria. Akorlier. Nivao Vauntsika Anjoani. Aza Adino Anefani Manaogem. Simi abonné ni chaîne d'Ago News TV. Misa Otsa Tompoku. Namatok Métis eto Madagasikara tokoa ve nitsangany Phoenix le vorona malaza any Amerika le hoe rehefa maty izy de levina ao anaty afo avy eo nefa iny laveny le fatiny tao anaty afo iny indray no mamorona fatana vaovao ary lasa vorona vaovao mananaina miriry sy manitidina eny amin'ny lanitra eny. Phoenix ny fetrona azy io. Inona no mahatonga miteny zany? Tsinona koa fa momba ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka na député natao farany teto Madagasikara iny. I ramatoa Christine Razalamaso Tikambara. Izy moa dia noesorina tamin'ny toerana na filohan'ny antenimieram-pirenena azy. Izao anefa natao fifidianana tany amin'ny toerana nisy azy iny. Nalaza tokoa ary misy ny kandidaan'ny tondro. Misy koa ireo kandida natolotsy ny kolektif na ny firaisan-kina araky ny vato isam-bato voaray mbola tsy ofisialy nefa dia mitarika ramatoa Christine Razalamaso. Io no ampifandraisako amin'ilay vorona Phoenix satria dia nieritreretina hoe tsy tafarina tsony izy ary na ny toerana député aza solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza dia tsy ho azany intsony. Izao anefa mitarika ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha. Raha dafa efa veriny eo tokoa moa izy zany ho lany député mova tsy mitovy amin'ilay vorona Phoenix ihany. Asa nefa ho hentsika tsy ho ela, ho hitantsika tsy ho ela ny momba izany. Ny faharoa tiako resahana indray dia izao ny momba ny député teo aloha ihany koa izay namany sy nanohana any ramatoa Christine Razalamaso ny député Rasimana Polbera tsy fantatry ny beso maro amin'ny anarana hoe Rose. Izy kosa araka ny isam-bato tsy ofisialy koa dia sahirana amin'izao fotoana izao satria dia ny kandida natolotsy ny firaisan-kina no mitarika am-portany misy ny solombavam-bahoaka teo aloha Rose. No mahavariana sy mahavalalana amin'ny momba azy ety dia izao tsy mampino hoe eny faritra Nosy-be iny amin'ny bureau de vote anankiroa dia olona efatra no nifidy any andriamatoa Rasimana Polbera dia mampino ve hoe neny ambany tanàna ho efatra fotsiny. Asa nefa eo lehoan'ny Rose ve ny teny ambany tanàna tsy mampino. Sa kosa misy zavatra afako izay tsy takatsitsika ho hitantsika ihany moa ny toerana mahavahalalana ho an'ny politika eto Madagasikara. Politika afolety izay kehitrito marara moa ireo horonan-tsary samihafa izay miparitaka eto sy roa ny tambazotra hoe nisy alabato tary, nisy alabato tery, nisy an'izao tary. Tsy fantatra moa ny tena marina misy ireny. Isika moa dia mpanara-maso ihany fa sady tsy miono amin'ny aty tsika tsy miono amin'ny aroa fa ny marina nefa tsy azo totofana tsy maintsy mikotreny ihany. Sasanareo nanaraka tompo. Aza Adino ni manaraka te esitapaka ni chaîne Nsika d'Ago News TV.